Miarabantsika rehetra manaraka ny RPCGTV manasanao manaraka ny fanarana hatramin'ny farany. Ny lohahevitra androany dia mahakasika ny maritra izay nataon'ny Barea tetsy Mahamasina. Anisan'ny lalao izay nandrasan'ny mpankafy baolina kitra iny lalao iny. Tapitra moa ny lalao, telo moa zareo avy amin'ny Centrafrika ary aotra ho an'ny Barea de Madagascar. Arak'izany dia nanasa vahiny ny tenanay mpamakafaka an'izay hoe baolina kitra izay. Izy ihany koa dia efa mpilalao tao amin'ny Jusqu'à Foot sy Jetkitana taloha, fa amin'izao fotoana izao izy dia aty ivelany mila ravinahitra ka nohararaotinay izay fandalovany izay. Tsy ho lava resaka fa avy dia mpandrosoko avy hatrany ny tenany. Manasanao manaraka ny fanarana hatramin'ny farany. Fa ny miarabanao Monsieur Sodara, tonga soa anao misaotra nanaky tamin'ny fanasany. Arak'izany dia Monsieur Sodara no vahiny eto androany hamakafaka ny lalao izay natao tetsy Mahamasina tanio tolakandro teo. Iarahantsika mahafantatra moa ny voka-dalao, iarahantsika mahita iny lalao iny teo fa somary nakivy ihany ho antsika mpankafy baolina kitra. Ngamba manana zavatra ho resana be dia be anao mahakasika an'izay lalao izay. Voalohany moa zany dia efa miarahaba asika rehetra any an-trano any ary mahakasika koa ny fampiatranona. Mafy moa zany mafy ny fanomanana nisy any fotoana ny fanomanana ho an'ny Joelany Barea na asika rehetra koa ary atsika mpankafitsika tany an-trano ny homana ny andro misy an'le izy nefa reny moa zany ny voka-dalao ny arahasika nahita iny androany ka zay moa zany ny natonga ny tenanay vehiny eto androany. Arak'izany tsy ho lava resaka fa be fanontaniana voalohany apetrako anao dia hoe ahoana ny fahitanao ny lalao amin'ny ankapobeny zany, nasehon'ny ekipa roa tota, zany hoe manao karazana synthèse kely ianao amin'ilay lalao. Raha ataoko mba mitokana angamba dia nisy ekipa soretina amin'ny tenana koa ny ekipa nyvahiny teo. Ny Barea moa zany izay navitrika dia navitrika fa sisy vokany. Ny Centrafrika izay miafy dia miafy fa nisy vokany. Ngamba zay le hoe zay ngamba dia mafia anazy. Le fiafina mitondra vokatra foana amin'ny lafiny rehetrarehetra zany na ny amin'ny football. Satria tena miaritra be izy, sy navita taky sisy zavatra nataon'zareo kosa aloha raha ataoko teo amin'ny 40 premier minute sisy zavatra vitan'zareo fa miaritra foana izy, manafika sika miaritra foana izy. Fa vonazy baolina moa zany izy dia hitasika reny maty daholo izay baolina an'zareo teo maty daholo. Araka ny fahitanao azy, inona no mety tombony zany ho an'zareo avy amin'ny Centrafrika manoloana ny Barea? Satria araka ny tenenao raha ny fahitana ny lalao iny voalohany ataontsika hoe tany amin'ny 40-38 eo, satria nomboka 36 moa le baolina maty voalohany, nomboka teo zany dia hitasika hoe somary nalefaka ny Barea. Fa talohan'izay tena hoe maro ny occasion fa reny no voka-dalao. Izy io moa zany ny baolina kitra zany sarotra atao hoe kilalao vatana ihany izy io satria tena marina vao manomboka ny kilalao ny match anankiray manomboka ny match anankiray dia lasa kilalao ny saina ho azy izy io, kilalao ny saina kokoa satria raha ny ara-bato moa zany dia efa zatra satria efa misy foana fanajara-tena isan'andro fa ny ara-saina tonga sisy fanajara-saina zany amin'ny entraînement ataony reny ekipa reny. Raha nitasika natahotra le Centrafrika ary hitan'ny olona rehetra zany satria raha ny ara-tantara koa moa zany sy magagy satria sika naharesy anazy foana hatramin'izay dia sy magagy izy raha hoe natahotra. Sika kosa nefa mahatonga nanoteny hoe resaka ara-saina le izy vao nanomboka le lalao teo amin'le 40 premier minute ny domine sika mijerevan'zareo le hoe ahoana ny rindra-dalao ny antsika lalao arak'izay fomba filalaovanao fitenenao azy azafady manao baolina foana sika, baolina ambony baolina langalanga. Dia teo anefa dia hitan'le Centrafrika fa mbola lavo zareo no sika, sy mety misy izy nefa ny asika terena fotsiny le izy. Dia izay moa zany hita teo le voka-dalao miaritra izy sika sy nahita solution
zareo vao nahazo izy boly niaritra izy sy naposikasika zavatra nahita anazy hoe niaritra teo tafiany tampoka maty reny bola maty anankitelo reny zao tafoka tampoka daholo reny na hoe contre-attaque zany amin'ny teny français. Ie nisan'ny naombiny zareo na nisan'ny naombiny zareo na hoe niafy aza zareo dia zay moa ny eo amin'ny baolina kitra na ianao ary mitopony possession izy milaza rehefa tsy mampiditra baoly ianao dia resy foana arak'izany iza no omenao fahantsoana raha ohatra hanome fahantsoana zay ianao mpilalao hoe sa ny coach moa iny rehefa faraparana any tsika resaka manokana ny coach fa raha ohatra ny mpilalao teny ambony kianja iza no hitanao hoe tena nanao ny aintsy ho zavatra iza no zay ataontsika hoe somary nanao goragora teny ambony kianja. Sara fipetraka ilay fanontaniana tsy nomenan'iza moa zany tsy teo vao nanomboka aloha zany matitra mpanaraka mibaly rehetra mpakafy rehetra vao nahita ny lalao apijo roa ny mpanazatra asika efa kivy ny mpilalao mizoro ialana tsiny tonga dia kivy fa sy andaitry zao paikady zao ary hitasika moa zany sy mandaitra izy ary dia tena ohatra fosiny hoe raha sy tentsika ny taorina tao vodilara natao morel tao izay tena goragora tokoa mamenatra le izy moa zany fa sy taoko moa zany anatin'le sehatra moko zany ho zavatra afafisika dia hitany izy hoe goragora be sy manome sinsika fa mijery mihinona ny lesika zany hoe tokony hojerevany coach début moa zany na dia kely ara ny chance hatafakatra sika satria andao zany efa 3 match sika nefa mbola 1 point hatria farany moa zany ao amin'ny bola fa coach début angamba isan'ny lesina anamposa angamba raha zany amin'ny lesina anazy amin'ny formation de natotry iny nametraka morel izy nefa sika manana défense izay lava tanora mafer zany ohatra fosiny raha sy tena hoe berajo hitasika tao regny ama zavatra nataony tamin'iny tranona farany iny fa tena manao ny lahy misy relance etc zay zavatra qualité sy hita amin'ny morel côté niveau national angamba inoka angamba fa zay fa sy afaka nomesiny ny gola reny bola nataony reny sy avy aminazy daholo reny mpiano satsabitomboky sy mpanao mazy izy reny fa rehefa vaky moa zany ny défense tao sisy défense nanyray ary ohatran'le bola faharoa teo hitasika daholo sisy défense nanyray ary inona moa ny ataony io bio ngeda io dia raha ny attaquant-jareo raha teo koa moa zany efa sara fanazara-tena dia zay le lesika kely hitasika nandrany match iny moa somary hoana manokana aloha dia nisan'ny nalahelo kely amin'ina zany satria ohatra zao ny recruteur avy any amin'ny Paris FC avy any France dia tonga ny nanatrika an'ilay lalao tao Mahamasina ary ny tanjony natongavany tao dia hijery manokana nina dia nefa nina ny diram-bola nankitelo somary mampalahelo ihany le izy ianao manteny teo hoe tsy hadsony fa ny défenseur no tsy tenanao fa somary nampalahelo araka ny hevitra ao mety hisy fiatraikany hoe zany amin'ny hevitry n'ilay recruteur zay tonga andao hijery ny performance nina tandroany nefa tsy dia tena nampiseho an'izay performance zay kokoa izy ny zavatra teneniko angamba dia anankiray maka référence mitovy amin'ny tamin'ny zavatra hitasika tamin'ny finale farany tamin'ny Argentine contre France ka ohatran'ireny daholo ohatran'le bola sy matiny randaly Colomoani joueur français tamin'ireny moa zany le bola roa maty teo ary sy afaka hiteny misy ny golany Argentine hoe fahaizany iny ary tena miassureny hoe ho azy ny bola iny zavatra ohatr'izany daholo nahazo nina tandroany ka raha ny fenitra angamba raha ny fenitra international ny fenitra ho an'ireny olona mandeha mitady joueur
aty Afrika reny sy tokony ho refesiny amin'ireny fa mpilalao anankiray na moa zany hoe le mpiano sadibisika moa zany mpiano sadikazy mihina satria au niveau na ny areny teo kosa sisy baolina hoe sy tokony ho faty maty taminy fa baolina zay mihoatra ny 100 misy ara ny tombatombana any ahafaty azy zay daholo no maty teo aminy teo ka eny engany izy manana an'izay toesaina zay dia mba ho azo carrière sara mpiano sadikasika moa zany mihina. Ankoatran'izay ahoana ny fahitanao ny lapoussin tao amin'ny elatra sakavy tao? Lapoussin sisy zavatra resany mahakasika ny lapoussin moa zany hitasika daholo ny zavatra zay mpanaraka ny lapoussin mahafantatra ny zavatra nataony teo sisy baolina very misy taminy mamitaka foana izy miazakazaka foana izy sahirany daholo zay olona maka anazy tao iny ohatra hoe natao lapoussin anakiraika ambin'ny folo ngamba teny amin'ny terrain nandresika fa fomba fiteny moa zany fisaoranao an'ny lehilahy izay hita misy izy fa manana an'le ambopirenena malagasy egnany mbola hoe foana amin'le matitra tonga manaraka eo. Araka ny hevitranao mety hoe ahoana ny fiatraikan'ny faharesena iny eo amin'izay hoe mentalité na toe-tsain'le mpilalao tsirairay zany satria somary raha zalo teo amin'ny mpilalao dia somary kivikivy ihany satria tena hoe eo ve ny publikanao eo dia ny zalahy tonga tena nasiany zalam-pandikiza mihitsy anie teo amin'ny kianjany Barea teo manoloana film malagasy tonga nijery teo izay nanantena fandresena ka mety hisy fiatraikany any amin'ny mentalité ny mpilalao hoe izay zavatra izay. Fiatraikana moa zany fiatraikany sy maintsy mipakaty amintsika maintsy mipakaty amina sika raha sy mpilalao masapa fakiviny masapa hoe niena le afo le ao anazy zany hoe ao anatena ao azy zany kanina zany aloha zany amin'ity tao milalaovana kanina 2023 tia sarotra dia sarotra tokoa fa saingy izay mentalité zay misy nefa mila amboarisika zay fomba fisainana zay hoe satria raha ohatra hoe sika teo nanitria ny match iny vao nafatesana baolina anankiray sika dia mihevitra efa tapitra le match sy dia nanao baolina tsony nefa sy tokony ohatran'izay nefa le sy mbola tapitra le match amin'io baolina kitro sika mahita zany hoe anatin'ny 10 minitra mahafaty baolina telo amin'io baolina kitro misy zany ka sy tokony hoe ho kivy misy mila apetraka foana mila hoe zahana foana ny ahitana ny ahazona fandresena moa zany amin'le match rehetra sisa eo na dia lava sy sarotra moa zany na dia hoe kivy olombelona be moa sy kivy fa le izy asa firenena moa zany no babinao andomosinao ao dia mila miezaka manome zay sary mila avy amin'ny tsirairay nisy vera tsirairay mila miezaka manome zay sary mila avy aminy. Teo Nicolas Dupuis vitany match dia nanontany mpanao gazety hoe ahoana ny fahitany match dia na izy aloha kivy izy dia araka ny teny moa dia hoe ny deuxième mi-temps izy nitenenina ny somary nanenenany kokoa noho ny première mi-temps dia raha ny fahitanao amin'ny lalao teo mitovy fomba fijery aminy ve anao satria tany amin'ny deuxième mi-temps izy nahita occasion be lehibe ihany koa tsika dia monsieur précipité zany hoe lasa ohatra hoe maimaika andaka maimaika hoe tia faty baolina normal koa moa zany le satria tsika taretina. Maka fomba fijeriko angamba mety hoe sy mikevitra amiko daholo ny olona n'ity fa coach Dupuis vazaha izy tokony ho fatany sara satria izy tany amin'ny club tany andafy tany izy nivoatra nafantarana azy nahatonga anazy ho mpanazatra aty Madagasikara fatany sara fa ny olona tomoko dia manara-maso akaiky ny fomba filalaoanao ireo joueuranao ireo alohan'ny anao match ny olona anankiray izay olona nandalo tany amin'ny école de foot na nifatrana sara na efa professionnel fa manara-maso an'ireny raha ohatra ianao ka défense ianao dia manara-maso ny vidéo ny défense anankiray zay ny ataonao ohatra hoe manao ianao fikaromanao ianao ekidy hoe sy ho afaka amiko eto misy io
raha ny paikady napetraka moa zany dia mitovy amin'le tamin'le kanina farany, le kanina farany izay hita hoe naomo izy tamin'iny kanefa izy sy tokony créativité vaovao tokony namorona voalaza amin'izay tokony namorona izy zavatra vao ohatra noana ny paikady vaovao ho atao na le mpilalao ary mbola le joueur tamin'ireny ny tazomina ka noho zany mila miexploiter foana zany zavatra vaovao raha misy olona na joueur anankiray te aiza ny fiainany raha manao zavatra ianao androany 5 sur 10 donc hoe mesuré comme ça 5 sur 10 zay izy miimpressionné ny olona iny androany fa sy miimpressionné ny olona sony iny amin'ny moavy mila mahazo 6 sur 10 anao raha te impressionné olona mila mahazo ohatran'izay foana mandroso foana dia ohatran'izay ihany koa nyresaka anao te hoe mbola le mpilalao tamin'ny 2019 fa mbola maro ny voatazona ho ny mpanao tambazotra serasera Facebook ohatra dia miteny hoe le loko no ampetraho eo araka ny fahitanao hoe tena manana ny niveau zay ataontsika international zay ve ny loko hoe satria ohatra zao iny fananana tamintsika teo iny marina fa nanangona loko zareo Centrafrika nanangona loko zareo ny regroupé fa rehefa tamin'ny lista farany anankivaly ihany ny loko ny tazomina dia fa milalao any Eropa ny akamaroan'ireny mpilalao fanana tamintsika reny satria ny fahitako le match teo mihitsy hitanao ihany koa tamin'ny voalohany aloha ny somary niafiafy ry zalahy fa natafiditra baolina anankiray zalahy ohatra natokotena tao ohatra ny hoe mitady amin'ny baolina faharoa zalahy ary na efa nafady baolina faharoa zany hevitra hoe angamba mety ho vany ny défenseur ao fa nitazomy foana le formation vao mainka ny zalahy nanafika ary nahatonga ny baolina fahatelo hoe efa saika nisy fanilevatra fa soa ihany mbola atao iny dia ahoana ny fahitanao manana zay hoe niveau hoe masolony ireo varia expatrie ireo ve ny loko ireo mpanao pro ligue ireo raha ireo matsony le izy moa zany ny teny hoe masolo sy masolo somary mahasadaikatra ihany satria manko ao anatin'io zavatra io zay mpilalao tamin'ny sehatra ambony mafatry nandolo fa misy resaka miafinao raha sy teny fotsiny aho hoe miarabola izay raha miresaka arabola moa zany ny fampiantranona ny tapakila mandroso verina iarahan'zareo amin'ny fiaramanidina misy marobe zany ny facteur moa zany fomba fitenenina amin'ny teny français efa miteny anazy fa masolo sy masolo ngamba sy hany ngamba ny anazy teneniko fa zavatra mifanampy le izy mifanampy zany hoe amin'ny français moa zany complémentaire fa sy hoe mifameno le izy fa sy hoe expatrié foana no ajoro eo na dia hoe zareo ary milalao any amin'ny sehatra professionnel kokoa fa na zany na zany anefa io sehatra io koa nge opportunité eo an'ny loko na efa nymontre ary zareo hoe mavita zavatra ohatra zao fantatsika daholo ahoana zavatra vitan'zareo na efa dernier moment koa nefa efa akaiky le match sy afaka manova joueur hoe soudainement fa mila iazana amin'ny afangaro foana zany le izy mila miara-misadapta foana zany zareo hoe fa niveau résultat no hitasika rehetra sy mila azavaina fa sika samy mahita hoe zao no navitan'izao ny anina navitan'izao dia ngamba interantsika am'izay mahakasika ny Nicolas Dupuis ohatra nisany nakivy ny mpanaraka ny baolina kitra ohatra fitekitra malagasy ny tsy nampijoroany ny Berajo fa Morel no mijoro tao ahoana ny ianao ve hoe pour ve ianao zany hoe d'accord miaraka amin'ny Nicolas Dupuis ve ianao tamin'ny zavatra natao proposition narosony zany satria ohatra Berajo natany amin'ny qualification ny kanina farany teo iny anisan'ny tena hoe nanao be izy tany Barikadimy Tomasina anisan'ny tena lalao tsara izy tany amin'ny Chanina moa izy nampiseho lalao tsara ihany koa ary efa nanao stage tany velany izy taorian'ny Chanina iny
ny rehetrarehetra na tena Berazo Morel no mijoro teo ahoana erreur tactique ve zany hoe ny fahitako anazy hoe faharesenao an'ny Nicolas Dupuis ve iny faharesena iny sa ho an'ny Barea de Madagascar. Ataoko magnotokana izy teny ohatra mbola resika sy afaka niteny koa coach Dupuis hoe sy resy izy Barea koa resy faharesenao antsika rehetra moa zany izy fa na zany matoa nafatesy amin'olona baolina teninao dia sy mety zay zavatra nataonao. Mbola teny mosy coach Dupuis teo hoe le faharoa le deuxième mi-temps ihany izy nanenenany eny efa poana sy mety le paikady nataony nefa le izy anefa zavatra marobe ny zavatra en jeu tamin'ny match iny izay ohatra sy de considéré le izy satria sy tafiditra misy le joueur rehetra le tactique sy nandaitra daholo sy orana ihany ho anjareo moa zany zay namitapitaka teo fa sy daky sy maty le baolina. Zay ngambany azoko tenenina mahakasika ny coach Dupuis sy anakina anazy firy fa na izy aran'izay za mino fa sy mahita tory izy engany raha mahita tory moa izy de za sy teny hoe mamitiava anazy. Ahoana mety satria talohan'ny lalao iny efa miteny izy hoe ametra-pialana izy amin'ity fiafaran'ny contrat zany na qualifié na tsy qualifié ny Barea amin'ny CAN 2023 zay dia ametra-pialana izy. Mety hoe nisy fiantraikany tamin'ity voka-dalao ity ve zay nisy fandraisany tamin'ity voka-dalao ity ve zay satria hoe raha manokana mantsy mieritreritra an'izy dia ohatrany hoe efa tsy dia rara iny le izy teo na qualifié na tsy qualifié efa tsy eo intsony zany dia nefa iny moa zany efa namany hoe tsy non qualification ihany fa hitanany voka-dalao loatra eto dalao 3-0 victoire ity ka ahoana ny hevitranao zany tokony efa hiova-panazatra ve isika ntsika malagasy na hoe rehetrarehetra miteny alika no miverina amin'ny nalohany fa raha ohatra manao fampitahana antsika ohatra anankiroa teo Nicolas Dupuis Rabesandrata Henrique aizany mety hoe tianao kokoa ny voka-dalao taorina zany hoe tsy continue intsony le tany amin'ny CAN 2019 fa taorina ny hoanangamba makasika ny coach Dupuis de moa zany hoe na mahazikany sika na sy mahazikany hatramin'izay aloha sika mbola sy nahazikany zany hoe zavatra hita fosiny aloha zao raha mbola manao match afandreo loatra an'iny sy mila mametra pialana nasoa izy fa miala ho azy teo izy sarotra tenenina be zany izy hoe milovana le coach na hoe i coach aizany mahay na miaizany sy mahay isika gasikoa raha teo sy manam-bola entina hividy coach matianana ohatry matianana moa zafady ohatran'ireo firenenkafa fa ny amiko angamba eo amin'ny pilalao ngamba mila ampahafantarana nareo hoe ohatrany ahoana ny am-pirenena malagasy zany hoe sy moramora hoe raha resiny izy ireo malagasy rehetra nge miara-milaitainy malagasy rehetra nge rehefa manao match zareo miara-misery daholo malagasy rehetra ny miara-faly sy miara-ora amin'izareo ka izay zavatra zay mila atao mirehitra ao amponin'zareo zay zavatra zay dia zay ngamba eo koa moa zany ny taktika ny coach mandeha ho azy rehefa misy an'izay ao eo amin'io siraireny fa mbola resaka coach ihany tsika mandeha miresaka amin'ny Facebook ohatran'izany hoe esory Nicolas Dupuis ampidiro eo i coach Roro zay hoe nahombo izy tany amin'ny CHAN farany teo mety hoe manana zay hoe compétence hitondra ny Barea ireo ve i coach Roro raha ny fahitanao anazy. Coach Roro moa zany sisy vina amin'olona zay olo efa mpilalao ta Madagasikara moa zany
zay olona rehetra amin'ny hatry ny baolina kitra mahafantra ny coach roa daholo raha sy teny fotsiny tamin'ny farany teo ny Dato FC izay ekipa vao forona no entiny manapatonga tany amin'ny demi-finale ny Orange Pro League. Vokatra zany ary tena vokatra zay mety mbola sy hita misy angamba raha sy tamin'ny taom-pilalao maniny anankiray fotsiny tamin'ireo fahombiazana angamba zany teneko zany na hoe palmarès fa coach Roro ananany ilay traikefa ary sy za rehefa ny akamaroan'ny olona rehetra angamba maniry anazy mba hoe hitondra zany Baria Cannes zany ianao moa teny ianao Baria efa nitondra Baria izy fa saingy Baria Cannes fa za matoky ary mino fa ananany zay traikefa entina hitondra zay Cannes zay ary na sy amty ara dia noko izy mba hoe hitondra an'izay indray andro any. Eny tsy maintsy moa zany hoe nova coach atsika satria Nicolas Dupuis efa miteny izy fa tsy hanotsony na izany na sy izany aza dia anjaran'ny FMF no manandray an'izay fanapahan-kevitra zay hoe ahoana ny ataon'izy ireo fa ho antsika mpankafy moa zany dia vokatra ny tadiavintsika tsy ho lava resaka ngamba izay mirahalahy fa farana amin'izay ty fandarana ty fa misy Sodara lalao telo zay match nul anankiray faharesena anankiroa match telo sisa ahoana ny fanantenanao mety mbola ho tafiakatra ny amin'ny vingana manaraka ve tsika sa dia hoe mijany eo ny nofinofy aloha amin'ity 2023 ty fa any amin'ny 2025 indray. Raha amin'ny hetriko manokana moa zany dia hoe aleo le izy aleo le mentalité aleo le fomba fisainan'le mpilalao raisina toy ny fiainasika amin'izao na dia efa miakatra ara ny vary le mbola mihinam-bary foana ny gasy mividy vary foana mihinam-bary maraina atoandro hariva zany hoe sy foana ny fanantenana zany raha mbola misy ny vary mbola 3 match zany mbola azahoana vokany zany fa mila miezaka foana zay angamba ny hitako hoe torohevitra avy aty amiko mila miezaka foana fa sisy zavatra sy vita zany rehefa arahana ezaka sy arahana mbava kokoa moa zany taddio tsara sika gasy manakarena ary manakarena amin'izay resaka ara-pana zay. Ia dia zay no marina ny fandarantsika teto amin'ny RFC GTV analyse na hoe famakafakana ny voka-dalao dia tsy mahamasina tandroany Baria de Madagascar aotra Centre Africain 3 izay no nanasaraka ny isa tamin'ny andro fahatelo ny fifanitsanana Cannes 2023 izay tao any Côte d'Ivoire ity mankasitraka anareo nanaraka hatramin'ny farany ary saorana videvy anao Sodarana na ekipa iny teto amin'ny RFC GTV. Misaotra anao namana